Androany no nanamariana ny andro maneran-tany adina amin'ny fankalana amin'ny fiarahan'ny lasiny lahy na ihany koa zany ny vavy samy vavy. Tsy mbola manana ny toerany loatra izy ireo raha eo amin'ny fiarahamonina malagasy no asiteny, ary mbola hiaran'ny fanilikiliana sy ny tondromolotra ihany koa raha ny zavatra nisongadina tao anatin'ity andro fanamariana ity. Tato-pavao. Mbola miaina ao anaty fanilikiliana sy fanavakavahana, manomboka eny anivon'ny fianakaviana, mipaka eny anivon'ny fiarahamonina, ny toeram-piasana, ireo lehilahy miaraka amin'ny lehilahy eto Madagasikara. Raha ny fanazavana nentin'izy ireo androany, miteraka famoiza-po, famonoan-tena sy fitsoahana nefa izany eo amin'izy ireo. Ny fanilikiliana sy fanavakavahana sy eo amin'ny andro anisan'izany ohatra ny fanilikiliana rehefa any amin'ireny ataontsika hoe fiarahamonina. Ataontsika société, misy koa fanilikiliana na ao anatin'ny fianakaviana. Ny fanavakavahana indray dia any amin'ireny toeram-piasana sy ny autoritaire. Nefa vokatry ilay fanilikiliana sy fanavakavahana dia lasa manava-tena izy dia tsy tantsony zaronana dia manao-tena izy. Misy koa zareo manao fugue na manao immigration. Raha ny nambaran'ireo MSM na ny men who have sex with men dia voateraka izy ireo dia efa vehivavy ary nahatsapa fa vehivavy. Za dia mbola kely dia fantako vehivavy. Androany no andro eran-tany adina amin'ny fankalana amin'ny fiarahan'ny lehilahy sy ny lehilahy ary ny vehivavy sy ny vehivavy. Nanamarika izany ny fikambanana eto Madagasikara androany tetsy amin'ny meuble hazo Ampifilo. Raha mandeha ny resaka fa isany mitarika amin'ny fiparihan'ny tsimok'aretina VIH/SIDA ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy dia nanitsy izany eo anivon'ny sampan-draharaha miady amin'ny sida. Ny filazana angambany hoe ny MSM no tena mitondra ny tsimok'aretina VIH Madagasikara. Angamba teraka amin'izay izy fa ataoko hoe misany ataoko hoe ireo vondron'olona izay mitondra zany ny tsimok'aretina fa hoe izy rery zany izy dia atao mitondra ihany. Olona hatramin'ny 8,4 ny olona vinavinaina ho mitondra ny tsimok'aretina sida eto Madagasikara, saingy eo amin'ny 2,000 mahery eo no fantatra hatreto ary mbola vitsy ihany koa no manaraka fitsabony. Mankalaza ny 10 taona nijoroany ihany koa ny fikambanana sy ny firaisan-kinan'ireo MSM eto Madagasikara ary isy ny hetsika hanamarian'izy ireo izany.